Salon ty zany de ataontsika hoe ho an'ny olona rehetra zay miasa anatin'ny fizahantany ary indrindrandrindra nanomboka tamin'ny taona lasa de anisan'ny zavatra nazavaiko tamin'ny Besinimaro hoe mila kasina ny vahoaka malagasy ray amanontolo sy ny tompon'andraikitra rehetra zay mety nankaiky na avy alavitra mahakasika ny fizahantany. Dikan'izany mety mieritreritra ohatra hoe mitondra taxi tsy voakasika an'izany fizahantany kanefa ny voakasika an'izany ihany koa. Mety mieritreritra hoe ny tontolon'ny ambanivohitra tsy voakasika an'izany fizahantany kanefa ny voakasika an'izany satria misy ohatra hoe tourisme villageois, zavatra tsy maintsy atao zany. Donc ngeza be zany ty salon ty tsy la mitaloha ary 10 000 visiteurs nisan'ny olona nandalo tamin'ny salon teto tamin'ny taona lasa, ankehitriny andrasantsika zao de 15 000. De zareo zao fa be de be ny olona avy any ivelany tonga aty misy ihany koa reo zay manao éductour zany hoe ny olona zay hivarotra ny destination Madagascar any ivelany any de tonga eto. Eo zao nandray koa misy olona avy any Hongrie tonga eto de misy olona avy any Pologne tonga eto reo olona reo zany tour opérateur avy any de misy polonais andeha hitsidika Madagascar, andeha hividy zavatra, andeha hisakafo, andeha atory, andoha vola amin'ny hôtely. Zany mampiroborobo ny toe-karena zany mampitombo ny isan'ny olona miasa, mampitombo ny olona te hanao famatsim-bola momba ny hôtely sy restaurant, na hoe mividy tomobile atao location, na mividy sambo mba andeha hanana hibalady na mividy bisikileta anaovana VTT. Hitanareo io salon io de ahitantsika ny zavatra rehetra tahaka zany zava-dehibe mihitsy le izy ary misaotra ny olona rehetra mikarakara, misaotra an'izao ihany koa na hitan'izay hoe momba an'izay vision le nazavaiko zay. Ny voantso manokana androany moa zany de ny Afrika Atsimo. Hitanareo zareo le mitondra artiste androany ho avy eto ny vice ministre ny tourisme ny Afrika Atsimo ihany koa. De amin'ny taona ho avy Indonésie indray ny invité d'honneur de marobe zao ny indonesianina ho avy aty. Zany rehetra zany dia mba ampahafantarantsika vahoaka malagasy sy ireo mpiara-miombona antoka amintsika hoe ny fizahantany dia zavatra azo iankinan'ny toe-karena malagasy ary akoatran'ny fambolena zay zava-dehibe ho antsika malagasy satria 80% vahoaka malagasy mipetraka any ambanivohitra de ny fizahantany tena ambandrosantsika. Fa misy conférence zay nikarakarainay zay rehetra miaraka io amin'ny 20 Jiona. Amin'io fotoana io dia ampisaina amin'ny olona rehetra fa ny fizahantany fotsiny ohatra dia afaka mampandroso firenena.